dia tonga tao mara izy fa tsy nahasotro ny rano tao mara satria nangidy izany. Koa dia izany nanaovany anarana hoe mara dia nymonimona tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotroinay. Exodosy 5:20 andiny 7:20 sy 8:20. Ny lalan'ny fahasalamana dia tsy hoe noforonin'olombelona fa nomen'Andriamanitra mihitsy ny lalan'ny fahasalamana. Misy tantara anankiray nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely avy any Egypta andeha any amin'ny tany Kanana, nitetin'ny tany efitra, dezera zany, maina, mangetana, tena maina. Dia tonga teo amin'ny toerana anankiray atao hoe mara izy, ny rano renirano mara. Tonga teo ny zanak'Israely. Efa nandeha lalan-davitra, tonga teo amin'ilay mara renirano mara nefa nosotroina izy. Inona ny zavatra antrany? Ny dikany hoe mara dia mangidy le renirano mara. Alaivo sara in-tsaina ne reto vahoaka anetsinetsiny maro fa nandeha dia lavitra, tsy nisotro rano nandritra ny fotoana maro, tonga eo amin'ny renirano anankiray. Rano tsy azo sotroina. Inona ny zavatra antrany? Ity renirano mara ity dia fomba entin'Andriamanitra fanoharana maneho ny aretina izay mahazo ny olombelona noho ny fahotana. Iarahantsika mahalala fa ianjadin'ny aretina be dia be isan-karazany ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao. Ny sasany tsy nahitana fanafana intsony dia maty, mitondra fahoriana ny fianakaviany, mampahery azy ireny, mivavaka ho azy ireny. Ary satria nandika ny lalàn'Andriamanitra ny zanak'Israely dia tonga ireny karazana aretina ireny. Izao anefa noravan'Andriamanitra ireny sakana ireny amin'ny alalan'ny drafitra izay nomen'Andriamanitra mba ahafahana mamelona ny zanany. Dia tsy inona fa amin'ny alalan'ny fankatoavana. Ny fankatoavana, ny baikon'Andriamanitra, fankatoavana rotary-dalana nomen'Andriamanitra no ahatonga indray ny fiainantsika olombelona ho tafaverina eo amin'ny programa izay tian'Andriamanitra nanorenana azy hatramin'ny voalohany. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana izany, eo amin'ny lafin'ny ara-pahasalamana, ny fomba fihina, fomba fisotro, fomba fitafy, dia io fomba anankiray anabeazan'Andriamanitra antsika mba hamerenana antsika indray eo amin'ny drafitra izay namboarin'Andriamanitra. Exodosy 5:20, andininy 4:20 sy 5:20, 3:20 sy 4:20 le nivakiantsika tery am-piandohany, fa nivakiantsika izao dia ny andininy 4:20 sy ny 5:20. Dia izao nambaran'ny tenin'Andriamanitra Exodosy 5:20, 4:20 sy 5:20. Dia nymonimmonina tamin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe inona no sotroinay? Ary dia nitaraina tamin'i Jehovah izy ka dia nanehoan'i Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano izany dia tonga mamy rano. Tao ny nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao ny izany toetra azy. Nozan'Andriamanitra toetra ireto zanak'Israely ireto eo anatin'ny rano mangidy. Dia inona ny atao? Dia nymonimmonina tamin'i Jehovah izy ireo. Tsy hain'izy ireo fa Andriamanitra anie dia tompon'ny fahefana sy ny hery. Dia nitaraina tamin'i Mosesy ny monimmonina tsy mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy tsy mpahazo rano, tsy mpahazo hazo ao anatin'ny renirano. Dia rehefa natsipy tao ilay hazo dia nivadika mamy ny renirano. Iza ilay hazo? Kristy ilay hazo. Maneho fa rehefa mialoka amin'ny zanak'Israely na dia mangidy aza ny toe-javatra rehetrarehetra dia hiova mamy. Ilay rano mangidy mara dia lasa mamy. Kristy ilay mpitsabo lehibe, tsy ny vatana ihany nosotrahan'i Jesosy fa ny fanahy, ny saina, ary mamerina antsika eo amin'Andriamanitra indray izy. Navelan'Andriamanitra horatraina sy hovonoina ny zanany lahy mba hikoriana avy amin'ny feriny ireo hery manasitrana sy hery mamelombelona antsika zanak'olombelona. Omeny fahasalamana sy fanamahivanana ny zanak'Andriamanitra. Na dia eo aza ireo toe-javatra lalovantsika eto amin'izao tontolo izao dia manamaivana, manafoana ny olonantsika Andriamanitra. Inona no tsy ambaratelo? Ny fankatoavana, indrindra eo amin'ny lafin'ny sakafo, ny hohanina sy ny sotroina. Hitahanao ny Tompo, hitahantsika rehetra ny Tompo. Hivavaka isika. Sotranao izay Jesosy eo fa fantatrao mihitsy ny olanay, fantatrao ny lalan-tsarotra lalovanay, ampio-omeo hery izahay. Aza vela tsy ahatokenao izay fa ampianaro isan'andro, ary ianao haneho fahagagana eo amin'ny fiainanay. Tahio ny tsirairay avy aminay. Noho ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.